Ny fanajana ny zon'olombelona no ahafantarana ny fikambanana afary malagasy izy ireo moa mankalaza ny fahadimy taona ny jorontry amin'ity taona ity ankoatran'ny fitaovavahana lehibe izay isan'ny fandaharam-potoanany dia hisy ihany koa ny fanomezana izay atolony andreo be antitra ny famorana fahobe satony any amin'ny fandaharam-potoana Anamaria any ny fahadimy taonany ihany ireo araka izao tati-baovao sy fanazavana hoentin'Andriamatoa Romuald Aldaranay Vondrianary zao tompona andraikitra eo anivo vovonana. Misy tokoa ny hetsika goavana ataon'ny apary malagasy izany moa dia entina ankalazana ny dimy taonany ny asany ny apary malagasy ny siny ny apary malagasy ary nanatanterahany ny apary malagasy ny asa amanandraikitra zay nikelezany aina ka amin'ny fotoana io dia isy ny fiaraha-mivavaka eny amin'ny aumônerie catholique aby felatanana ny alarobia 7 May ho avy zao amin'ny 3 ora amin'izany fotoan'izany dia isy ny fizarana zavatra ho an'ireo be antitra manomboka amin'ny 80 taona dia isy ihany koa ny didipoitra fahobe maimaimpona à l'américaine moa ny filaza azy miaraka amin'ny association paramède de Madagascar zay tariny monsieur Valérien président amin'ny indray dia ny asabotsy 10 May 7 sy 2 arivo avy zao mpisoratana anarana dia ao amin'ny bureau ny apary malagasy ao anosy zato tsinanana voalohany ihany zany moa dia anatanana nitsika rehetrarehetra na iza tsy anavahana tsy anavahan'olona akory faharoa manarakaraka an'izay dia rarotina eto ny fanentanana tsika mpikambana eo amin'ny lay projet ny exode urbain zay any nosiala moa no ivilianana makany amin'ilay toerana no everitsika hoe andehanana de ria an-dranomasina marina fa nisy tokoa ny fiaraha mivory nanapahana hevitra entina anatanterahana satria tsy misy zavatra ho vitany vava akory fa tsy maintsy misy fitaovana tsy maintsy misy haina hery tsy maintsy misy vola ao ampiasaina dia araka ny tapakitsika moa tao anatin'ny fiaraha mpikambana dia le roal no naloha voalohany ro manarakaraka an'izay moa mbola nisy ny zavatra eritreretina fa hoe tokony ho atao indrindra fikarakarana ny fivezivezena ananatsika fitaovana zany ivezivezena makany amin'ny toeran'io dia nanapa-kevitra koa ny fikambanana ho 5 alina ariary zany hoe 7 alina ariary zany raha totaly tsy vidina tany akory de mbola verimberina ihany fa ny afary malagasy tsy mivarotra tany fa hoentitsika ireo vola reo zany hoentitsika ampandeha ikarakarana ny fahazahona n'io tany io ahoan'ny anarany tsirairay fa tsy hoe vidina tany akory sao misy diso fandika teny ka zay no anentanana tsika rehetrarehetra ny afatra moa zany dia raha ohatra ka misy zavatra tiana ho ambara dia ny telefona ao amin'ny 033 90 97 136 na 034 98 005 16 averiko 033 90 97 136 na 034 98 005 16 kaoka mba samy kely soroka zany anatanteraka an'izay adidy zay ka de mirary sosy ny tsara ho atsika rehetrarehetra indrindra zao fahatratrarana fa 5 taona ny apary malagasy zao engane mba ho tanteraka daholo ny zavatra ho ataotsika indrindrindrindra io fifindramona eny an-dranomasina io fa io no ataotsika hoe tsangam-bato ny voalohany an'ny apary malagasy